Mampametra-panontaniana sy niteraka devitra ho an'ireo olom-pirenena sy ny mpanarabavao ny fanambarana izay nataony filohan'ny fietsaran'avy momba ny lalam-panorenana. Ny amin'ny tsy fisian'ny fotoam-pivavahana mandritra ny fotoana nanaovan'ny filoha Andry Rajoelina fianianana ny asabotsy ho avy izao. Araky ny voasoratra ao amin'ny lalam-panorenana, mazava ny voalaza ao amin'ny andininy voalohany lalam-panorenana izay milaza fa firenena iray ny vahoaka malagasy ka mivondrona ho fanjakana masomandidy, tokana, republikanina ary tsy mampifangaro ny fitondram-panjakana sy ny finoana. Manamafy izany ihany koa ny andininy faharoa izay milaza fa ny fanjakana dia manamafy ny tsy fombany ady sy aroa eo anatrehan'ny finoana samihafa. Ny tsy fisian'ny fotoam-pivavahana amin'ny fanaovana fianianana izay taratra sahady amin'ny fanajana ny lalam-panorenana. Fa mazava ho azy ilay satria na ny lalam-panorenantsika ao amin'ny article 1er andininy voalohany dia efa milaza hoe état laïque Madagasikara zany. Dia amin'ny article faharoa izy mbola manamafy an'izay hoe hanamafisana ny fisarahan'ny fitondram-panjakana sy ny fiangonana sy ny mpitondra fiangonana no nametrahana izay zavatra izay. Tan-dalantsika tena anara-dalàna dia mazava be ny tenin'ny présidentin'ny filohan'ny fisarahana avy lalam-panorenana hoe izay ny tsy maintsy atao hoe tsy misy idiran'ny fivavahana, tsy misy idiran'ny baiboly ao anatin'ny fanaovana fianianana. Tena manara-dalàna tokoa izy zany amin'izay. Taratry ny fanarahan-dalàna hatraty am-boalohany mihitsy zany izay zavatra hoe anara-dalàna ny mpitondra ho avy eo. Izany hoe izay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina zany anara-dalàna tokoa izy ary mbola namafisako azy ary tena ohatrany hoe ampandala ny tena mamalagasy ny malagasy. Fampitodiana ny olom-pirenena ijery sy amantitra misimisy kokoa ny lalam-panorenana. Ny fampiarana mazava ny lalam-panorenana no tandrona iray lehibe tokony hajaina eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Misy zavatra hoe tsara zao zavatra trangan-javatra zao dia hoe mampitodika ny olona hitodika kely any amin'ilay lalam-panorenana. Dia za zany fanentanako hoe aleo averina hazavaina mihitsy ny dikan'ilay hoe laïcité io ao anaty lalam-panorenana io mba mpazavana azy tsara. Io araka lalam-panorenana satria hitako mihitsy ny zavatra tiana atao dia hoe ity ilay lalam-panorenana dia tonga dia ampiarina io. Zany anie tsisy maratsa zany ary zany koa ny tokony ho izy zany fa ny aorinana io raha fijeriko anazy tokony apetraka io fanontaniana io mba ho azava sady manazava an'ilay izy amin'ny fiarahamonina malagasy no mampahazo antoka kokoa hoe mifanaraka ve ilay lalam-panorenana sy le zava-misy marina eny amin'ny fiarahamonina. Ny fampifangaroan'ny mpitondra teo aloha ny raharaham-piangonana sy ny raharaham-panjakana no nitarika lesika teto amin'ny firenena. Ny fanajan'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena araka izany no fototra iray entina mpandrosoana ny Madagasikara.